Finaritra tompolahy, finaritra tompovavy, ho anao manaraka ty fandarina zany malaza ity. Amin'ity androany ity dia hifantoka kely amin'ny tontolo ny mpiasa malagasy isika satria efa mioavy moa ny fankalazana ny fetin'ny asa amin'ny voalohany volana May tahaka ny fankalazana isan-taona. Raha tsy hevintsika aloha ho an'ny tantara ho an'ity fanjakana mijoro ity dia nanana dia tanana nametrahana izao fanjakana mijoro izao ny mpiasa malagasy satria anisan'ireo nanatevina tokotelo nanasana nahandro tamin'ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 May tamin'ny 1 Avril 2024 ireo syndika izay niara-dalana tamin'ny député tamin'izany fotoanandro izany. Tsaroany rehetra tsara fa anisany niaraka tamin'ny resolombamboaka, niaraka tamin'ny antoko politika izay namoaka mpiasa teny anivon'ny sehatra asa samy hafa teny ireo syndika ary tena nanao izay ady fo tsy roa aman-tany izany mihitsy tamin'ny fampikatsona ny machine administrative, izany hoe ireo fampandehanana raharam-panjakana rehetrarehetra izay nisy teto amin'ny foibe na hoe teo amin'ireny departemanta ministerialy ireny. Fa fanontaniana mipetraka manoloana izany de hoe afa-po ve tamin'ny tolona nataony tamin'ny 2024 ireo mpiasa malagasy raha toa ka niady fo isika hitondra an'izay fanovana izay aty amin'ny taona 2024. 5 taona taorian'izany hetsika izany dia raha mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa inona tokoa moa no nidivana tamin'izany de ny amin'ny hoe mba mpiasa malagasy hanana ny fahaleovantenany, mpiasa malagasy hanana ny tanjaka eo amin'ny fampandrosoana ny isa-tokantrano satria mpiasa malagasy miasa mafy mampiodina ny orinasa izay misy azy isan'isany. Fa mpiasa malagasy neverina fa hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa no eritreretina tamin'izany fotoanandro izany ary havita hanova zavatra lehibe amin'izay lala ny fandrosoana izay. Raha mahita nefa fa tsy tahaka izany zava-misy amin'izao fotoana izao de zay nametrahantsika fanontaniana ny amin'ny hoe aiza ho aiza afa-po tamin'ny tolona nataony ve ireo mpiasa malagasy izay nanatevina ny hetsiky ny fanovana ny solombamboaka tamin'ny 2024 ireo vondrona tao anatin'ny syndika tamin'izany fotoanandro izany. Zava-misy aloha raha ohatra ka tsorina de tamin'ireo niara-nitolona tamin'ny mpanao politika izay mpitarika syndikaly de misy ny exilé na voatery nitsopy ny anara-politika niala Madagasikara, mpiasa ary mpitarika syndikaly izany. Misy no nienjehina mafy ary misy ihany koa no niraviravitana ary tsy te herika politika intsony satria tratra an'izay fitaka lehibe izay vokatry ny paikady sy ady fanana politika nataon'ireo solombamboaka nahazo seza ary tonga nahazo fahefana taty amin'ny taona 2024. De misy no miara-dalana ihany fa saingy vitsy ho an'ireo mpiasa malagasy anatina syndika fa misy nefa tena nandao tanteraka ary tsy te herika, tsy te hiara-dia amin'izao fitondram-panjakana izao. Raha misy zany tena hoe fitondram-panjakana tena tokony hiaim-piasa ary tena tokony hahay hitsinjo ny fiainan'ny mpiasa malagasy de ity fitondram-panjakana ity satria nanana dia tanana nametrahana an'izao fitondram-panjakana izao nanomboka tamin'izay hetsika avrily 2024 izany ny mpiasa malagasy. Saingy tsy izay ny valobabena fa mpiasa mpanjakana, mpiasa eny amin'ny sehatra tsy miankina sozana na reraka ary mivandravandra ao anatin'ilay teny filamatra entina hankalazana ty fetin'ny asa voalohany volana May 2024 ity ny hoe mpiasa malagasy leo ny fitotongana ny fahefa-mividy inflation ity naresahana amin'izany. Dikan'izany de hoe tsy afa-po ireo mpiasa malagasy zany raha oharina tany amin'izay tolona nataony 2024. Eny fakana lesina daholo ny fiainana fa tsy fandatsana akoriny ho an'izay nitolona tamin'izany satria ohatran'ny tolona rehetrarehetra io tsy misy nenina ary ohatran'ny tolona rehetrarehetra io ady natao saingy na mbola tsy azo ary izany tanjona kendrena izany de mitohy hatrany ny ady izay mbola hijoroan'ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza zany ny toerana misy mpiasa malagasy ho isika afa-po sa tsy afa-po dia aleo ny fanambarana ny entin'ny sekretera jeneraly ny solidarité ny syndika eto Madagasikara no hanamafy ny toerana misy ny mpiasa malagasy ankehitriny. Raha nahatsiaritsika raha nahatadiditsika tamin'ny fahatelopolo ny volana novambra de nisy ny atao hoe fihaonam-ben'ny mpiasa natao tao Antsahamanitra. Tamin'izay fotoana izay de nisy teboka 12 ny takin'ny solidarité syndicale de Madagasikara mahakasika ny
Asam-panjakana ilay izy sy mahakasika ihany koa ny any amin'ny sehatra tsy miankina. De zay no idirako ao anatin'le hoe inona ho an'ny sehatry ny asam-panjakana. Maro de maro ny olana mbola mivangongo amin'izany resaky ny ao anatin'ny sehatry ny asam-panjakana zany. Fa ny mahafintina azy de le hoe SGAP na statut des agents publics. Statut général ilay izy na hoe satakapobeny mifehy ny mpiasam-pirenena zany na ny mpiasam-panjakana moa no mety mahadika azy ihany koa arakarak'izay andikantsika azy. Ao anatin'io tolo-dalàna io zay efa taona teo ao zay no efa namolavolana azy. Fa naninona moa no mivolavolaina izy io de vokatry ny fanaovan'i Madagasikara ratification nanao iny faneken'i Madagasikara ilay fifanarahana iraisam-pirenena ny sonavin'ny filohantsika tany Genève tamin'ny 2019 na 2020. Efa tokony tao aorianan'ny 2020 de efa tokony ho vita zany rehetrarehetra zany nefa hatramin'izao dia ahodikodina sy ariririra satria ao anatin'ilay tolo-dalàna dia misy ampahany zay manome vahana ny mpiasa araky ny lalàna. Fa miala ao anatin'ilay fanaovan'ny fanjakana ampimamba ny fampiasana mpiasa zany le izy. De zay no mahatonga le fandrirarana zay raha tokony ho izy de tokony hiditra ao anatin'ny lahadiniky ny antenimiera-pirenena sy ny antenimiera-olona amin'ny ity volana Mea hiditra ity zany mahakasika an'izay resaka SGAP zay. Any amin'ny sehatry ny tsy miankina indray de misy ilay code de travail. Maro koa ny olana mivangongo any fa voafintina sy voafehy ao anatin'ny code de travail io. Ny code de travail io zay hatramin'izao tsy mbola hita hoe hiditra ao anatin'ny ordre du jour ny Assemblée nationale sy ny Sénat ve sa makaiza. Satria na ny resaka karama na ny resaka fiahiana ara-tsosialy de tsy hita mazava fa ohatrany hoe rafitra vonjovonjo maika, rafitra kimaimaika ny apetraka zay tsy mahasahana ny mpiasa manontolo ary tsy mahavita ny andraikitra manontolo andrasana amin'ny akory zay rafitra napetraka mifanjakana zay. Raha ny atao hoe olana ho an'ny syndicat sy ny fanjakana raha atao hoe nisy zay olana zay mandainga aloha raha sahiteny tsy nisy olana ny syndicat hatramin'izay fa ny syndicat sy ny fanjakana hatramin'izay zany dia ohatra ny nisy olana foana. Fa tato ato zay dia nirongatra be zay olana zay. Tsy hay hoe inona ny antony satria hatramina fivoriana rehetra zay kasain'ny syndicat natao de saika nahitana fanembatsembanana sy fisakatsakanana avokoa zany amin'izao fotoana izao. Eo zany ny tena manahirana hoe isika ve miroso makany amin'ny fandrosoana sa mihemitra hatrany. De mahatsapa ny syndicat hoe maro ny zavatra lesoko tokony harenina eo amin'izay fifandraisan'ny syndicat sy ny fanjakana zay satria ny fanjakana zay tokony hanampin'ny syndicat amin'ny fampiroboroboana sy ny fanatanterahana ny zon'ny mpiasa no lasa vato misakana indray amin'izao fotoana izao hoe makaiza. De ho aisintsika zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Mbola anaty ady arak'izany ireo mpiasa malagasy. Rehefa miresaka mpiasa isika dia ny mpiasam-panjakana ary ny mpiasa eny amin'ny sehatra tsy miankina zay mivondrona ao anatin'ireo syndicat. Fa misy ihany koa nefa tsy ao anatina syndicat fa anatina fikambanana ary misy mandeha amin'ny anaran'ny tena zay mahatsiaro tena fa mpiasa. Raha misy ny tena mijaly fadiranovana amin'izao isika de ireo mpiasa zay tena manao ny tsy zavatra mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena kanefa anisan'ireo tsy zarizary ny fomba hikarakarana azy. Ilaina tsy haivona anatin'ny fandarantsika ve ny mahazo ny mpiasa eo anivon'ny secreny, ny mpiasa eo anivon'ny Croma, FCE, ny SASM, ny mpiasa eo anivon'ny CNAPS, indrindrandrindra ny mahazo ireo mpiasa zay niasa teo anivon'ny Hermady taloha zay lasa Madagasikara Airlines amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia ny mpiasa eo anivon'ny orinasa JIRAMA zay tena mifafankihoany tanteraka amin'izany fampandrosoana ny orinasa izany satria raha misy orinasa reharehany malagasy ankoatran'ny Hermady dia anisany isika ny JIRAMA kanefa dia reraka amin'izao fotoana izao, sahirana amin'izao fotoana izao amin'ny fampandehanana, fampandrosoana ary amin'izay fanomezana tolotra ho tsara ho an'ny vahoaka malagasy izany. Mpiasa avokoa no manodina an'ireo rehetrarehetra eo fa izany moa no tojo ny fanadihadiana teo ambavantsika ka nambarantsika ho an'ireo orinasa zay miankina sy misy ampahany amin'ny fanjakana no manana andraikitra amin'izany. Fa marobe ireo mpiasa malagasy izay tsy manana asa ihany koa eny anivon'ny sehatra asa-panjakana na tsy miankina fa manao asa tena kanefa dia mandeha irery ao anatin'izay fizakanteny izay ary miaina ny tserany aina amin'ny alalan'ny hetra, amin'ny alalan'ny sandan'ny faktiorany JIRAMA ary tsy afaka manodina amin'ny atsakany sandava ny asan'izy ireo satria
sahirana ny fahefa mividy ho an'ny eto Madagasikara. Izay fahefa mividy zay no makaleo ho an'ny mpiasa ary iatsony izy ireo mpiasa rehetra zay hakalaza ny voalohany volana May amin'ny 13 ity ka iaingany amin'ny Tamenabe ary azo eny amin'ny kianjana Alarobia. Zany zava misy, za malaza makasitraka tompokolahy, makatelina tompovavy.